eo amin'ny pejy-baovao politika kosa zany dia tsy voaja intsony eto amintsika ny demokrasia hoy ny mapara indrindra manoloana ny atsonjay ataon'ny mpitondra toy ny faninjiana ny mpitarika eo amin'ity antoko ity sy ny fampitsarana amin'ny asan'ireo ben'ny tanàna mapara manameloka izany hoe ity vondrona politika ity ka mitaky ny ampitsarana izany. Tsy voaja ny demokrasia eto Madagasikara hoy ny mapara manoloana ny atsonjay ataon'ny mpitondra toy ny faninjena ny mpitarika ny mapara toy ny sénateur Wilson René, ny député Nina, ny ministre teo aloha Augustin Andriamananoro, eo ihany koa ny fampitsarana amin'ny asa ny ben'ny tanàna mapara maro amin'izao fotoana izao. Anisan'ny voakasika ao anatin'izany ny ben'ny tanàna Mahajanga sy Toamasina, izay ben'ny tanàna voafidim-bahoaka tamin'ny taona 2024. Ny mapara izay manameloka ireo fihetsiky ny mpitondra amin'izao fotoana izao ary mitaky ny fampitsarana izany. Ny vondrona mapara dia manameloka izao fihetsika mampiseho fahatahorana mafy dia mafy ny filohan'ny Rajoelina sy ny mapara zao. Mbola manamafy hatrany fa tsy zao fomba zao ny iaro ny fitondrana ankehitriny amin'izao tsy fambiazana eo amin'ny fitantanana ny firenena zao. Manafitra fa ny tena famahana ny olana menjady amin'ny vahoaka sy ny fanajana ny fanjakana tandalana ihany no hany hanavitra ny firenena latsaka katerena lalina ankehitriny. Koa mitaky ny ampitsarana tsy misy atakandro zao fomba fitondrana mamoetra sy mampidi-doza ho an'ny firenena izao. Mikasika ny fampitsarana amin'ny asan'ny ben'ny tanàna milaza ny mapara avy efa misy ny dingana ara-pitsarana nataon'izy ireo entina aloeran'izany. Laza ihany koa ny mapara fa ankoatra ny antso ho an'ny fiovam-pihetsiky ny mpitondra manatra ihany koa ny sainy rehetra sy ny sehatra iraisam-pirenena izy ireo manoloana ny tsy fanajana ny tandalana sy ny demokrasia izay mitranga eto amin'ny firenena.